miroso amin'ny asa fanisana tany ny ao amin'ny kominan'ny Belobaka. Ka ny sekteur tsara rivotra no nanomboana azy ny maraina ny latsinainy 20 ny volana septambra. Tafiditra ao anatin'izany na ny tany efa vita titra sy borna na ny tsy mbola vita. Ny antony aloha mba fiarovana ny tompony tany amin'ny fananana. Satria ato aminay anatin'ny kominan'ny Belobaka dia be ohatra fotsiny be ny fandifosana osoko. Amin'izay fotoana zay na any amin'ny bureau ary zay mahalala hoe ity toerana ty andrano. Zany hoe mba hafahana koa anagnany commune antotanisa mazava ny momba ny tany ato anatin'ny Belobaka. Tongava rehefa tonga le fotoana zay anaovana ny toerana zay misy ny taninareo. Fa io voalohany tsy andoavam-bola ny fagnanaovana io. So de misy hanararoatra zay zavatra. Io tsy tavrotra. Io koa moa fiaraha-miasa iarahana amin'ny transparency internationale. De zahay manentan'olo hoe mba hankamora ny asa, ty tsisy resaka hoe na ino fa mba hafahana miaro le tany. Ka zahay manga fogna manentana fogna zahay ny hatrehan tsirairay na zay olo tena mahafantatra le tany eo amin'le toerana. Manahoana kosa ary ny fahitan'ny tompony tany izao asa izao. Ny fisian'ny recensement aloha tena ilaina satria mba ahafahana tena tompony mba miseho hoe ty tena ny nakamarina raha ohatra misy ny problème avy afara. Araka ny tenen'ny maire teo hoe mba iarovana ny mahatompony tany zany dia tokony hisy ny recensement zany. Andriamatoa Njakavelo kosa no voafantina anatanteraka ny fanaovana ny fanisana ka ny GPS akana ny point coordonné ny tany tsirairay, eo koa ny boky firaketana ny tany ary ny karta navoaka tamin'ny PLOF entina mamantatra ny tany tsirairay, ireo no fitaovana ampiasaina. Ny fampiasana an'ity GPS ity zany ohatra misy point anankiray zany amin'ny fiefitra ny tanin'ny olona anankiroa dia eo zany mijoro eo zany za dia mijery point stable amin'ity GPS ity dia ato misy coordonnées omeny dia io chiffre ao anatin'io zany no marquena anatin'le fiche misy point x y isaka ny toerana fiefitra ny tany na hoe angle na triangle izy na rectangle izy farafahakeliny zany point anankitelo zany hita anatin'ny tany anankiray. Ny Transparency International Initiative de Madagascar no miara-miasa amin'ny kominan'ny Belobaka amin'ny fanatanterahana ny asa. Kominan'ny Belobaka atao komina pilote amin'izao fanomboana izao fa hoe zay na hovitainany ato anatin'ny faritry Boeny rehetra.